Anapaka-mimpotsika ny fiadanana. Amen. Vavaky sotranao zay raha eo amin'ity andro alatsinainy 12 aprily 2024 ity azonay miendray ny teninao zay mofinainao anay anio. Dia vokiso zavatsy avy amin'ny teninao zay mba azonay mahafantatra anay fa ianao dia mampiorina anay amin'ny fanavotana ny Kristy. Dia miteneninao Tompo. Amen. Ny filazantsara Luka toko 7:20 andiny 17 ka hatramin'ny 7:20 no vakina amintsika. Filazantsara Luka toko 7:20 andiny 17 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indreo nisy roalahy tamin'ireny nandeha tamin'izany andro zany akany amin'ny vohitra atao hoe Emosy, tokony 80 stadio any Jerosalema. Dia niresaka any amin'izay zavatra rehetra nanjo izy, ary mbola niresaka sy niarany saina izy, dia nanantony Jesosy ka niaraka taminy. Ifa maso ireo no azoniny mba sy ahafantarany azy. Ary izy taminy, ahoana zao teny resahanareo tia fandehanana izao? Dia nijanona ireo sady nalahelo tarehy. Ary ny anankiray izay atao hoe Kleopasy namalaka nanao tamin'ny hoe, ianao rery va ny vahiny mitoetra any Jerosalema tsy malala zany zavatra tonga tao amin'izao andro zao? Hoy izy taminy, zavatra manao ahoana moa izany? Ary izy roalahy taminy, ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatr'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra, dia ny amin'ny nanoloran'ny loham-pisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy hanameloana azy ho faty sy nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. Nefa nantenainay fa izy no lefa hanavitra ny Israely ary tsy izany ihany, fa androany no andro fahatelo hatrizay natoravan'izany. Nefa kosa ny vehivavy sasany izay namanay navery-hevitra anay fa tany amin'ny fasana maraina koa izy ary tsy nahita ny faty izy dia tonga nilaza fa efa nahita ny jeniseo izay nilaza fa velona izy. Dia nandeha ny sasany izay nomba anay ka nakana amin'ny fasana ary nahita ara izay nolazain'ny vehivavy, nefa tsy izy tsy hitany. Nefa izy tsy hitany. May masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Velona Jesosy ahaka nambarany anjely fa tsy mahatsony izy fa velona. Tsy tratra tao am-pasana tsonitrony fatiny fa ny anjely no nisehoko teo hoe laza fa velona Jesosy hita amin'ny 13 tapany farany zany. Rehefa malala reto roalahy reto dia resaka tamin'i Jesosy teny an-dalana nefa tsy fantany akory hoe Jesosy. Jesosy raha teo efa niazona ny mason'izy ireo mba tsy hafantatra azy. Rehavana mampieritreritry zany. Ay, tsy afaka mahafantatra an'Andriamanitra tsika sy tsy malala an' Jesosy raha azon'Andriamanitra ny saina maneritreritra. Koa isan'andro an'andro zany tsika mila mitalao eo anatrehan'Andriamanitra hoe mba aparato masonay mba hitanao Tompo. Ataovy manaiky mihinanao zay, ataovy mahita ny voninahitra ao zay, indrindra amin'ny fanarahana anao. Koa amin'ity andro an'ity rehavana dia tokony izany ny vavaka ataoko sy ataonao manakariva. Aoka mba aparato ny mason'Andriamanitra, mba haraton'Andriamanitra ny masontsika, mba hita ny voninahitra, mba hafantatra sy indray fa velona Jesosy. Satria lazain'ny Paoly apôstôly mihitsy raha miafina amin'ny filazantsara anay dia miafina ho an'izay teo very zany. Koa amin'ity andro an'ity hitalaoy tsy angatao anatrehan'Andriamanitra mba tsy ho ajabainy zao tontolo zao tsika, mba hanan'Andriamanitra fahefana ny zavatra rehetra, mba ampahiritra atsika fa izy roalahy rehetra dia tsy nalala akory hoe Jesosy no miara-mandeha aminy. Riavako tsy havelan'Andriamanitra ny toetra ao anatin'ny tsy fahalalana azy sika, tsy havelany toetra ao anatin'ny aiza-pahotany tsika, efa natsangan'Andriamanitra ilay zanany latokana izay avitra no voatantsika. Koa amin'ity andro an'ity miteza azy ianao hitalao andraman'alina hoe mampiarato tompony maso fananay. Ataovy mahita ny voninahitra ao zay, aza vela hiafina aminay ny filazantsaranao fa aoka hiarary anatrehanay. Zany naoka vavaka ataoko sy vavaka ataonao sy vavaka ataontsika ho an'ny firenentsika, mba ho fantatry ny olona rehetra fa tsy misy mpamonjy afa-tsy Jesosy Kristy. Ary Jesosy Kristy rahateo efa velona sy nitsangako velona anamarina antsika sy ny fona ho antsika ho kavanan'Andriamanitra rahateo raha tsy to. Ary efa vonona mihitsy izy
tamina alohan'ny tena no faty noho ny voatantsika. Dia amintsika rehetra anie izany tenin'Andriamanitra any ary talao andramanantsika mba tsy azon'Andriamanitra ny masosika tsy hahita azy. Amen. Sotranao izay raha eo amin'ny zavatra rehetra fa ariarinao eto fa vitan'ilay zanakao niazana ny masiny reto olonao reto dia tsy nalala aza koa hoe Jesosy ny miaranao ty aminy ho amin'ity andro ity tompo. Aza vela hiafina aminay ny famonjena efa vitanao. Aza vela ho anjambain'ny Andriamanitra zao tontolo zao koa zay foka mba ampiratinao mandrakariva masom-pananay ary ataovy mahay mino anao zay eo ambany fitarian'ny fananao masina. Dia aza vela hiverina aminao tompo zany teninao zany foka tatehaka fanalananay ao amin'ny tsy finoana fampahitanay kosa ny voninahitra ao satria zay mino anao dia ataonao mahita ny voninahitra ao ataovy mba mahita ny voninahitra ao ny firenenay sy ny olona rehetra monina eto amin'ity firenenay ity ka ho lahy eto amin'ny firenenay ity ny valana retana corona indrindra manerana zao tontolo zao. Zany rena isangatanay amin'ny anaranao Jesosy izay nampianatra anay hivavaka hoe ganay izay ny an-danitra ho masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataony ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meniny ny anina sahazo anay ary mamelany erikay tahaka ny amelanay izay midika taminay aiza mitononay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao amin'ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny tsodrano ary fiadanana Andriamanitra izay mihoatra no fahalalana rehetra iary ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy matoko izay ny antso anareo satria izany nanefy izany. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.